Mitondra fanazavana misimisy kokoa momba ny sekoly ambony Esmia sy ny fisikafany amin'ny fomba ofisialy izay moa ny tali général ny professeur Romaine Ramananarivo. Riana kely aloha tamin'rehefa nokafana tamin'ny fomba ofisialy androany satria io zany ny fotoana nanaovanay tao anatin'ny lanonana tsotra ny fotoam-pivavahana izay nanokafana ny taona ary indrindra koa nanokafana ny taom-pianarana ka tao zany nahitana ny solotenan'ny ministère-ny enseignement supérieur sy ny recherche tao ihany koa ny révérend père provincial amin'ny communauté compagnie de Jésus ary tao ihany koa zany ny solotenan'ny arrondissement 4e arrondissement sy ny fokotany satria zava-dehibe eo amin'ny arrondissement ny fisiany toerana fanofanana ohatran'ny Esmia ka tamin'io fotoana ihany koa zany no nanasana ny mpitandron-tsotroka rehetra izay miara-miasa aminay sy ny ray aman-dren'ny mpianatra ny mpampianatra ny tanjona manaraka dia tsy ny tanjona moa zany fa ny zavatra ho atao amin'ny manaraka dia ny fandraisana anjara ao amin'ny momba ny fampisehoana hetsika momba ny asa zany hoe ny momba ny emploi zany izay amin'ny 24 no isin'io fihetsiketsen'io ary atoato zany dia isokatra indray ny fandraisana ny mpianatra amin'ny fidirana amin'izao février zao ny tsara ho fantatra dia hoe inona ny taranja ao amin'io Esmia io voalohany aloha dia misy ny grade licence sy ny master ka ny mampiavaka azy ny momba nyty licence ty dia misy ny licence en management de l'environnement et gestion de projet, management banque et assurance, j'ai licence professionnelle. Alors misy ihany koa ny management des risques et de décision. Io zany dia atao anatin'ny telo taona. Dia ny master dia misy talanja telo momba an'io dia ny qualité, agronomie et développement durable, ni ingénierie et management de projet, ni informatique appliquée à la gestion d'entreprise. Ni saramari na momba ni qualité, agronomie et développement durable, dia ny mpianatra aminay koa tsy hoe ingénieur agronome fa manana ny traikefa zany momba ny amin'ny master momba ny hoe inona ny kalitao tsy maintsy arahana satria eo amin'ny lafiny agronomie zany Madagasikara amin'ny lafiny famokarana dia manana vokatra betsaka fa eo amin'ny fanarahana an'izay kalitao izay no anisan'ny olana tsy maintsy ho atrehan'ny mpamokatra dia eo zany ny fanamby lehibe satria ireo ny famokarana tsy maintsy manaraka kalitao ary izay misy ny fampandrosoana maharitra.